Ny épisode voalohany amin'ny série-ntsika amin'ny série-na vidéo mahakasika ny mixage instrumental dia ny famantarana hoe ino marigny atao hoe mixage, ino reo fepetra tokony respectenao, tokony ajaigny alohany andeha hanaovanao mixage, dia ny chapitre farany aminazy dia ny routage. OK? Raha ataoko tsotsotra ny définition na mixage, ao agnatin'ny teny hoe mixage dia misy hoe mixer. Mixer io fanafangaroana raha atao amin'ny teny gasy, dia na tsy amin'ny audio na tsy amina production na audio na amin'ny domaine hafa saika mitovitovy ihany ny concept dia izao. Fanafangaroana karazan-javatra maromaro hitambatra ho lasa iray ho azo consomena après. Karaha ny anao manamboatra gâteau, raisintsika exemple ny gâteau. Alohan'ny manamboatra gâteau dia mila zavatra maromaro atambatra ao, ny atody, ny siramamy, ny lafarine et tout. Zay vao manome gâteau. Karaha igny koa ny mixage amina manokana zay. Raha manana définition hafa anao mba tiako fantariny apetrao ao amin'ny commentaire. Dia ino aby ny condition tsara raha voajanao, za tsy miteny hoe tsy maintsy zay fa ny expérience ko no ameko anao eto. Alohan'ny hagnano mixage anao mila madio tsara aloha ny projet-nao, mila efa zavatra hoe tena miasa, ny élément miasa rehetra zay anaovanao mixage no tavela ao. Donc tsy mila ahitagna raha mikorontagna ao, na ny filaminan'ny pistanao ara tokony efa bien arrangé. Raha mety aminao ary asivy code couleur mihitsy, ohatra hoe ny drums rehetrarehetra dia lokoiko menamena ohatra na bleu, ny keys rehetrarehetra dia ataoko maitsomaitso par exemple fotsiny zany, ohatra tsotsotra kely. Regny zany condition mila ajainao, dia tokony saranao koa ny projet, tegna hoe projet na composition sy le mixage. Zany hoe alohany anao hikitika ny mixage, alohany anao agnadio ny projet-nao, mila ataonao version vaovao iny. Amin'izay afaka iverenanao le taloha raha misy zavatra tianao amboarina, fa tsy amin'le mixage tsony anao mikitika. Amin'le mixage zany anao fa tsy tokony hieritreritra hoe anampy zavatra amina composition, fa vita ny rehetrarehetra fa i-mix anazy tavela zay. Bon, izy araka ny koragnantsika teo igny, alohany anao magnano mixage tokony efa madio tsara zany ny projet-nao araka ny hitanao ty, efa miaraka amin'ny structure, quelques structure aby ny nakaty, dia miaraka amin'ny code couleur. Ny ataontsika zao dia ny routage. Ino moa ny atao hoe routage? Ny atao hoe routage dia tsotra kely, mbola miresaka organisation ihany io. Alaintsika ny élément mitovitovy catégorie jiaby, apetraka antsika amin'ny piste mifanarakaraka ato amin'ny table de mixage antsika, dia asintsika couleur. Miampy an'izay asintsika bus mitondra, ohatra hoe ny drums rehetrarehetra misy bus mitondra an'io drums rehetrarehetra io. OK guys, fa alohany andehanako amin'izay raha ohatra hoe mbola tsy hainao ny manisy marqueur amina projet anankiray, dia ohatran'izao ny anaovana azy. Ty aloha ataoko 1/4 amin'izay moramora ny fisélectionnevako anazy. Ty zao délimiteko ty 75 à 77, ty tena ataoko fanandrify tsara amreo. Dia rehefa vo sélectionné igny, Alt T, dia manoratra fotsiny ohatra hoe refrain eo dia zay vita. Igny misoratra ny refrain, dia rehefa isupprimer anazy moa ty checkenao dia delete, voilà. Igny tsy aritra. Ino maro moa raha tegna ilagna routage? Ny tegna ilagna routage dia sens d'organisation tegna marigna. Amin'izay anao tsy very, tsy mijaly, misosa tsara ny mixage-nao. Une fois zay fogna ny vitanao dia efa milamigna ny saigninao hoe projet ko ty milamigna, tokony sosasosa fogna zany ny ambiny efa farany, fa tsisy raha ampijaly anao. OK? Bon,
ohatrany hoe hitondra hélico, ohatrany hoe hitondra angidimby manidina. Ny anaovantsika anazy dia izao ny fanaovako anazy, aloha sélectionneko amin'ny refrain eto satria eto ny tena maro ny élément miasa. Fa ny zavatra ataontsika dia anangona an'ireo perky sy drum rehetrarehetra ireo ataontsika mifanakaiky ao amin'ny piste. Alefako aloha. Mbola tsisy zavatra balancer mihitsiny. Dia eto za mijery hoe sélectionneko aloha ny perky rehetrarehetra izy reto, perky miaraka amin'ny aiza ny kick, io ny kick misélectionner anazy sélectionner rehefa misélectionner anazy dia ohatran'izao potserina ela ny shift, zany hoe potserina tsy avototra ny shift aloha dia clic gauche no sady cliquenao ela koa ny clic gauche sady ampidininao ambany. Dia izay. Ena moa efa mifanarakaraka ny perky rehetrarehetra dia tsy mijaly fa raha mifanelanelana izy mety hijalijaly ihany ianao. Dia roteko ato anatin'ny piste de mixage ato le izy. Anaovana anazy dia ohatran'izao. Sélectionneko aloha ty piste 1 ty raha ohatra hoe tiako atomboka eto ny assignation-n'le élément amina piste. Dia misy option ohatran'izao, clic droite mandeha eto amin'ny channel routing. Raha ohatra ilay option voalohany no fidinao dia lasa mitovy piste daholo ny élément sélectionnenao. Zany hoe reny perky ny sélectionnentsika reny lasa mitovy piste 1 daholo, ny snare, ny drums, ny rehetrarehetra. Fa tsy izay no ataontsika fa tiantsika tonga dia efa milahatra fagnaraka le sélectionnentsika igny. Dia ty option faharoa ty, route selected channel starting from this track. Zany hoe routentsika manomboka amin'ity track ty ny zavatra ny sélectionnentsika. Zay. Iny zalafa mipoitra eto moa ny anarany eto ambany eto dia ataoko couleur fotsiny sélectionneko manomboka amin'ity SR5 ty dia contrôle indray ny potserina io dia clic gauche glissena makatry. Rehefa nova couleurany clic droite fotsiny change color dia mifidy izay tiako ataoko an'ity bleu ty fa ataoko somary antitra kokoa. Zay reny drums rehetrarehetra. Dia tonga dia aka piste ray vaovao za ataoko drum bus. Inona moa ny ilana ny bus na drum? Ny ilana anazy dia mba anagnantsika contrôle kokoa amin'ireto élément maromaro reto. Zany hoe vao mampidina an'ity fader ty za dia tonga dia tsisy zavatra maneno, le drums zany tsy maneno. Dia raha tia nisy effet mitambatra ho an'izy rehetra ilaina moa zay amin'ny bus processing zay ho hitantsika amin'ity sérina vidéo ty. Fa any farafarany antsika mijery anazy misy processing ny zavatra atao ampatsiro tsara ny drums anao, tsy ampamaina kely anazy fa tena hoe mivaingana tsara ny drums anao. Dia anaovantsika anazy ity ny piste vaovao leo aloha tonga dia renomeko drum bus. Tonga dia asiako couleur hafa mihitsy, ataoko ty fa antitra be ohatran'izao. Dia sélectionneko indray mandeha reto zavatra reto, contrôle potserina dia clic gauche no sady akisaka makany gauche. Dia manaraka an'izay mandeha eto za ambany eto amin'ity flèche ty dia clic droite. Maromaro ny zavatra asehony eo fa ny miintéresser atsika dia ty faharoa ty, route to this track only. Iny.
Ny ahaizana hoe mety ny routage-ntsika na tsy mety andraso aloha ataoko solo daholo reto perk sy drums antsika reto. Ahaizana anazy mety sa tsy mety rehefa mutenao ty tokony tsisy zavatra aneno mihitsy eo. Raha ohatra mbola misy zavatra maneno eo, mbola misy zavatra tsy tafiditra anatin'ny piste na tsy voarotenao tamin'ity bus ty de vita zay. Iny aloha niny de hijery élément hafa amizay antsika. Hijery ny mélodie mitovitovy catégorie, inona ny tena mitovitovy catégorie ato. Ty zao no mélodie principale antsika bonifier zay librairie contact izy io. Ty zao misy piste anankiroa bonifier daholo, donc ataoko aorinan'ity channel routing de le faharoa amizay tsy mitambatra le izy satria samby ataoko process samy hafa no tiako anaovana anazy. Iny ty bonifier 1, bonifier 2 et ty le faharoa. Asiko bus anankiray koa iny ny lokon'ny bus ampitoviko ihany. Bonifier muted bus, bonifier muted bus de sélectionneko ty anankiroa ty de mandeha eto za. Route distract only rehefa muteko ty tsy zavatra maneno. Fa reto kosa ovako couleur hafa. Ataoko ohatran'ity ohatra mbola mitovitovy ohatran'ity reny ny bonifier. Manaraka azy ao hijery mélodie hafa za. Ao moa tsisy zavatra mitovitovy aminazy fa ambelako solo tsy asiko bus fa mbola hitantsika avy eo no momba azy. Ny mélodie manaraka dia ity serum ty. Inona ny mélodie-ntsika manaraka? Mélodie-ntsika manaraka reto misy andian'ny gitara maromaro. Gitara ny enregistrena mihitsy izy io fa tonga de jereko ato aiza daholo ny gitara rehetrarehetra. Ty zao misy blocked gitara daholo reny. Disotsika misy zavatra mitovitovy amin'ny serum quelque part any. Ty izy misy zavatra mitovitovy amin'ny chromaphone any farafara any. Ty zany. Leo tonga de amentsika piste anankiray vaovao izy fa ataontsika akaikin'ny chromaphone eto, tonga de ataontsika jaune ohatran'izao aty ovantsika, ataontsika somary ohatran'izao de asiantsika bus vaovao ndray
ho an'ny reto ataontsika hoe ino ma zany chroma bus. Et sélectionneko route to this track only. Manarakaraka azy eo tsika hitady gitara, ny gitara ny enregistrena rehetrarehetra, ty reto, de ty refrain gitara, reny ihany angamba ny gitara, de amentsika piste vaovao ndray izy faharoa. Tonga de ataontsika mitovy ny couleurny, ataoko somary te akamenamena ty izy, reny ny gitara, asintsika bus mitondra anazy gitara bus, voilà. Et sélectionneko izy rehetrarehetra, route this track only, voilà, any gitara rehetrarehetra. Inona koa ny manaraka ny sub. Eo anankiroa mihitsy ny basse nampiasaiko, mbola ho hitantsika io inona ny antony nampiasaiko anazy roa, de sélectionneko miaraka, ampidiriko eto. Tonga de ovantsika ny couleurny somary ohatran'izao, de asintsika bus ihany koa iny basse anankiroa iny, renomentsika ty basse bus, sélectionneko izy roa de route this track only, voilà. De mbola misy karazana basse tsy nampidiriko any ty. Ataoko eto ihany koa, de ampidiriko ato, mbola ataoko miaraka amizalao, route this track only, voilà. Inona ny manarakaraka azy, mbola nisy gitara, tsy tafiditra ny reto zala outro gitara reto, ampidiriko eto. Nisy voasélectionné tokony tsy andeha eto, tonga de ataoko reset to default, zay tsy manarakaraka na fa reto outro reto tonga de lokoko mitovy amin'ireny gitara reny ty, de potseriko ny shift, de akisako ny molette, de zavatra anivon'ny souris-nao io, roulette moa zany, akisako aty, roulette sa molette, je sais pas, le zavatra boribory amin'ny souris-nao io kisaka de mikisaka. Fa reny outro reny mbola tsy routé amin'ny guitare busntsika, de routeko ato amin'ny guitare busntsika. Somary mafimafy kely ihany ny asa, fa rehefa milamina ny rehetrarehetra de milamina tokoa ny rehetrarehetra. Mino za fa tafiditra daholo ankoatran'ny reto FX marobe reto, de ampiditra an'le FX ao anatin'ny pista, za tsy hanao bus ho an'ny FX ntsony, fa ty misy teknika anankiray ampahafantariko anao raha ohatra hoe te hanala ny élément tsy miasa ao anatin'ny projet ianao, zany hoe élément tsy ao anatin'ny ty playlist ty tianao esorina automatique. Miditra ato amin'ny tools anao, macro, de purge unused audio clip, de zay amizay
zay tena miasa ihany no tavela ao. Reto misy zavatra maromaro. Reny fixe daholo reny. Fixe daholo reny. Ataoko manomboka eto. Tonga de ovako couleur tonga de miavaka amin'izy rehetrarehetra ny fixe. Reny ny fixe topoko. De vita ny routage-ntsika guys. Vita tsara rehefa milamina ny rehetrarehetra de avelao kely ny session-nao alohany anaovanao ny balance sy gain staging anazy satria mila concentration be ty, mila repos kely ny chaîne-nao mila repos, mila nao prêt tsara zany miatrika ny étape magnaraka. De eto za guys mbola magnentana anao i-abonné amin'ny chaîne Tuto FL Studio Gasy sy ny page Facebook Dada Khely The Producer mba agnarahanao tuto mitovitovy amin'reto. De ny chapitre ny épisode magnaraka antsika dia ny fanaovana balance na gain staging an'ireto élément marobe reto ka zahavo ny tuto magnaraka guys, zahavo hatramin'ny farany fa mifampiankina eo aza misy rahategny. Ok guys, magnaraka koa on se voit amin'ny épisode magnaraka.